amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika larana fa feno moa zany tofa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy toroizao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia atretra moa dia faly mandoso tokatrano ny tena koa masatrafany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa ilo ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara eo ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny mankany am-piangonana ary ny afaranao tsy mankany amin'ny elo raha izay na mafisana izay teny zay rika hatra bokyny Jaona toko fahasivy Jaona 9:31 okavantsika le Jaona toko fahasivy andininy fa raika amin'ny telopolo Jaona 9:31 efa tsika ampiteny avetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinoviny reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy novinonovina satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa niteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nity voalohany mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay dikan'izay hitondratsika miteny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fahenina lohany hoe tsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fahenina ny andinin'ny fahasivy raikatsika eny zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lantilanitra zay na to hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lantilanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrindranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 fio misy teo
Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26 dia ny 27. Hébreu 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo ampiangonina mikofesy le mifony miorakorako ampiangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray ety le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io fa ataonao dia avy anao mifona indray anao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota satria mampandika lalànanao koa ary izy mankasitraka zany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dosy nefa anareo ka tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina mpibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa zany no rarana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy any dia izay ndray anazy moa zany. Zay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona zay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany areo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io matoa anao mbola manota foana. Fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona zay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20 fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra zay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarany fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina ka miteny amintsika etetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio anao dia tazoma mandrakizay. Zay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait any hoe tena tsisy tsiny tsisy kilema tanteraka tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika ny amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa tena tsy mahay zany izy fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4 dia ny 7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9 sy ny mpangaratra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany fa tsy mahazo miditra lanty ianao zay miteny dada Iavana na mpitondrena ahosoa na mpitainy apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro tseko 1 2 tseko tsona fahafiry zao nao fahafiry fadimy fahenina angamba dia tseko tsona teny menantsika indray apokalipsy toko 2:20 andiny 7:20 apokalipsy 21:27 apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vedaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vetaveta, ny olona tsy masina
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka androany. Ary anao tsy ho afaka ho zatra tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsisa fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofahary. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia kazany. Ny Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa eninao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy mia mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy, fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao ny te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelana io hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka ditsy lalàna, satria mpaminany io ary ny mpaminany Israely ihany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israely ihany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any boky ny Filipianina any angambany izay. Ao karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Gresy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho any lehilahy ray, lehilahy ray ho any vehivavy ray. Samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa teny mpaminany Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'olombelona ty. Zany tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iava ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino ny osa sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany ianao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa ianao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilonao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia ny lalàna amin'ny rano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izy no namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo, ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana tsy te halalana azy ihany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Reo le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aro izy zany, tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisitsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zay 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Iava mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Iava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Brahma na Visnu na Shiva na Bouddha na tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahveh, dada malalako, dada ny Eliaza, dada ny Yahoshua zany. Tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy. Ny voninahitra tokony mena ny dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary. Efa nanoty ianao ary miomana ny atezeran'ny dada Yahveh. Zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo. Ny fanovanao an'io anarana io. Yahveh novainao zavatra hafa. Yahoshua novainao zavatra hafa. Miomana ianao. Zay ilay toe tsy mino. Ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao. Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao. Tena mampalahelo. Mino tsara ilay tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanta zany tsy makany ianao. Omeko anao valy tsy makany. Ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsiny azy tsy maintsy makany. Nga io azo tao azy zany. Tsy makany fotsiny zao koa ianao. Zay koa tsy azonao lavina, tsy mahazo makany ianao. Aiza any amin'ny lantilanta. Tsy mahazo makany ny mpanota, mpandika lalàna. Ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao. Ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao. Mpanota ianao mandrak'androany. Zay. Efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e. Ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany. Satria ny lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be nge izany lalàna zany. Noinka efa antsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy sady tsy mahalala anazy. Anareo tsy nahita anazy io ilay mpanota ary tsy mahalala anazy. Iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy. Ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa. Eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy. Tsy izy nge zany Jesosy Jesoa dika. Tsy izy Jesosy, tsy izy Jesoa, tsy izy Jésus, tsy izy Jesus, tsy izy Daholo rehetra rehetra any. Rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy. Aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io. Nampanota anao. Lasa mbola manao idôlatria anao. Lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao. Lasa mbola manao famisaviana ianao. Zava-doza amin'ny nataona. Samy mieritreritra. Ny fijangajangana, ny adultère ataonao foana. Andriamanitra izy miaraka aminao. Tsy ilay Andriamanitra marina. Saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy itiavanareo hoe tena mahery ny ianareo fa tsy ohatran'izany intsony izao. Tsy ny ianareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo hoe tena mahery. Ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty. Yahveh no anarany. Aran'ny zanany dia Yahoshua. Ary ireo anakireo no naniraka ny Elia. Ziady Elia hitany masonareo. Tonga izy ty. Rajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo. Mpanota anareo tsy ho any amin'ny lantilanta zany mihitsy ny noviana. Fa mpanota. Ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lantilanta ny mpanota. Fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo. Ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino. Atria nanao ny tsy mety. Ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Voalaza lalàna zany hoe mazava-dezy. Ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao.
Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana, ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Rehefa kitrindray zay tia ny kilasy ny mpanota ty andao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay. Diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kelin'ilay mandeha Jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a dia efa hotana daholo ny dikan'izay. Zay voalaza ny lalàna zany zay. Zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe Andriamanitra ianao, zavatra mankany amin'ny tsy marina, dia efa fahotana zay. Aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ny lanitra ianao. Zany mahatonga ny olona ato amin'ny Yehosoa parfait. Tena tsisy kianina, tsisy tsiny. Fa ny mpanota kosa dia mitsipy mankany amin'ny elo. Ary ino raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra, mamitaka, manainga, misy loka, zany na hoe mpanota zany. Rehefa tsy fahamarinana dia mpanota, ary rehefa mpanota dia tsy mahazo mankany amin'ny lanitry ny lanitra. Tadio strict ny fidirana any. Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a dia tsy tia zavatra maloto izy. Ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto. Tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny, fa ny masina ihany no mahazo miditra makany. Masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny. Ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao dia efa mpanota ianao zany zay. Dao tsy aloha hitsandraitsika amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoana ny andrefesana hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany dia efa ota. Misy lalàna no menanao dia indray ny andrefesana anazy. Rehefa ndikainao lalàna ny Yehosoa dia mpanota ianao. Zay indray no resantsika eto indray hoe lalàna ny Yehosoa rehefa ndikaina dia efa mpanota koa ianao. Aleloha. Efa mety antsika fa aleo arahantsika izy fa mety daholo. Jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahaefatra. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay indray zany no teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no hoe fandikana ny lalàna, ary zay rehetra mandika lalàna no hoe manota. Zany hoe rehefa manota ianao zany a, rehefa nanota ianao zany a, nandika lalàna ianao nodika an'izay. Zay zany nodika an'izany ao zay tsy mahalala. Mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana. Inona zany lalàna hoe mampanota anao zany. Ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo. Efa namoaka didy dada Iava, fa ny lalàna Mose dia tsy azo anampiana, tsy azo anesoa. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny a. Iza dao zany le mpandika lalàna zao, le tsy mahazo mankany amin'ny lanitry ny lanitra. Efa fitsarana zany ty meny ziady Elianao ty. Deutéronomie toko fahaefatra, ty lalàna mitsarana dia samy mandinika ny ataony amin'izay a, dia amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty. Ahoana ny amalinareo anazy? Ketriketreo amin'izay a dia hitantsika ny mahafaka anareo. Deutéronomie 4:2. Deutéronomie 4:2. Aza-pianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo. Tsy azo atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna Mose ity. Zavatra nisy nefa tsy navelan'ny dada Iava natao intsony ny fisoroonana. Fa raha vao manao fisoroonana nareo a dia mitovy amin'ny mamoraka vozona alika sy mitondra rakisoa. Fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrina didy folo no mba nanatanteraka ny fankatoavan'io fisoroonana io. Satria ny lalàna ny fisoroonana dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 5:20. Ny bokin'ny Levitikos toko 5:20 ray manontolo no milaza ny hoe ity ny lalàna ny fisorohana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha Satana. Ary lalàna tsy azo sarana ny bokin'ny Mose zany. Loka avaketsika ny Levitikos toko 5:20 fa misy lalàna atao fisorohana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha Satana. Levitikos toko 5:20 a andin'ny
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 20:2 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena mipetraka manina nefa nareo tsisy nanao io Levitikos 20:2 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana mba valikely izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany Jesosy ataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ao no tena ataonareo ty. Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina ny tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisorohana Levitikos 20:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra lanitra satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna Mosè. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomanareo ry sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dia dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety azy zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready izy fa tsy riviva be ready zany ohatra ohatran'izay le izy. De soyez prêt zany ianao fa tsy hipainy amiely hoe hitako ianao zay tena mizezizezy teo tsy hoany io mba valikely zay fa tandeha anontaniana hoe aiza ny Levitikos 20:2 tsy nitanteranao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra ny boky Nisiana ampianariny ambasadeur tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka mitendanao poteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema tsy navelana notandremana intsony dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofokanao tao dia lazanao mitandrina didi folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo noinka afaka itsika tena dada iava mihitsy nanafona ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy ianareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa tsy ady amin'io dada iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao miditsy atao anatin'io didi folo io efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirme terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sini fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io satria efa mipoteny dada iava am'le Isaia 66:3 noinka avy akitsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo dia efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina, ny Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafanay ty. Andriamanitra so adalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka itra miantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus ary nitandrina didifolo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dolo tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota ka io no natonga an'ireo mpanota tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatsy dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra-patsiroana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zavatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zavatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotrany io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra rehetra atao sy Jesoa. Iza nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fananaonao an'izany. Nefa ianao dia mety asotra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana sorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana. Nososenao zany teniny zany, ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina io dia aza nesoana. Eny fa le zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana mose io ho an'izay mitandrina azy na teny soratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny tenyle zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didifolo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko ianao e, aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo e, soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany hoe mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao nio dia tena zavatozy e, tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa. Reo avakitsika amin'izay ny tenin'ny Ehosoa araka ny boky Matio betsika ny tenin'ny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy, averintsika mihitsy zao ny voalaza ato. Matio 5:18 falazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose, na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra, tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dikany zany. Mazava zany fa raha mitandrina didifolo ianao dia Iahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Manina ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsy izy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy famety avetana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany e. Ao amin'ny teny anglisy hoe get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy mankany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana trany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy. Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo. Eny fa hiala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka amin'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fatanindra. Za mieritreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty. Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony ao raha miditra ao anao. Iza nampitolatonanao miditra ao. Ray izay satria dada Eva miteny hoe tsy mety intsony, tsy tiako koa foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anaty io nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra tanareo ny teny dada Eva. Mbola ny amplifienareo no amafisinareo indray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa rehefa fisorohana fa nampidianareo an Jesosy, Jesoa Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasina reo hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Ny lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanampolofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra iny io sasiny tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny io, io sasiny tsy mino, dia ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao. Nganao mety mino an'izany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izy niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay raha tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny ray aloha dia Yahova maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Za raha nanomenareo santiony misy na hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina, ary ny fanahy masina ny rano anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amileo isany reo. Izy amin'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahova. Ilay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray, efa ny asan'ny ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka, satria efa ny asan'ny zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa miazo. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany sara zany. Fa tsy koa hoe mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny reto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia mananarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena teo anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa mioky ny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa mioky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsiny hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy ny intsony fa tena handinika ny tokony atao am'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanao foana am'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny elana fa tena tsy mahazo mety tsara ange ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanano mifanamporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha voazany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Tiany dada Iava sy Ehosoa azy ny dikan'izay matoa ny meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manohava azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy injery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Daoary Hébreu 13-17 vasivasy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany angeny indray mivasivasy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo ny mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava kama izay teny Elia zay. Raha soatsika samitainao soa miariva avatsika. Saotra betsaka data malay avany amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay-amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanty ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka dada maly Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra saontenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka ianao matao azy.